Ampifaliana trano raha banantsika ny tokantrano izay manjoy ny fahita lavitra MBS eo ihany koa izay manaraka ny amin'ny tambanjotra serasera sy any amin'ny radio 5.0 teboka 4 MBS. Tonga soa eto fandarana Sahila zao amin'izao somaly zao. Toa mazatra dia manana vahiny isika androany dia vehivavy ampanao politika izy io, tsy izy izany fa ny sekretera nasionaly ny antoko PSD izany hoe Parti Social Démocrate. Izy dia efa nilatsaka solombavam-bahoaka tany amin'ny distrikany Mandrisarina ary efa latsaka ihany koa fidina filoham-pirenena tamin'ny taona 2024. Ny vahintsika izany dia Ramatoa Eliana Bezaza. Fa alohan'ny andraisantsika amin'ny vahiny dia miarabanao ary Finarelso miaraka manolotra amiko ny fandaharana. Miarabanao Bazafy Mahefa ary miaraba amin'ny mpijery rehetra isika amin'izao fandaharana rivariva izao. Manatitra ny fiarabana Ramatoa Eliana Bezaza. Ny fanontaniana voalohany mpapetrako aminao angambany dia izao. Manahoana ny fahasalaman' izany antoko PSD izany satria efa ela teto amin'ny fitondrana izany hoe PSD izany efa 20 taona izy zao. Faly miaraba any namana Bao sy namana Arfina ary faly koa mamangy tsika rehetra mijery an'ity fandaharana Sahila zao eny any an-tokantrano tsirairay ihany. Misaotra amin'ny fanasanareo. Raha manontany ianao hoe manahoana ny fahasalaman'ny antoko PSD dia rariny loatra angamba ianao manontany an'izany satria tao anatin'ny tantara tena betsaka ny fiovaovana. Ny PSD no atao hoe ataontsika hoe irain'ny fahaleovantena zany ny Madagasikara, izy nitondra ny fahaleovantena tamin'ny taona 1979. Io le hoe 14 octobre mbola sujet hafa koa zany ny Republikan'i Madagasikara. Ka ny tena officiel zany dia 770 hatramin'ny 2.770. Teo zany izy hoe tena salama tsara satria teo amin'ny fitondrana nanorina an'izany atao hoe Republikan'i Madagasikara izany izay mbola iainantsika hatramin'izao kanefa efa nahazo numéro efa hatramin'ny 4 zao numéro numéro 4 ny Republika amin'izao fotoana izao. Zany hoe nametraka ny base, nametraka tsisy an'izany fonctionnaire malagasy zany teto ny foronina, tsisy an'izany administration malagasy zany magistrature, zany bedabe ny radio Madagasikara, hainao manjery, ny rehetrarehetra mihitsy. Raha fintiniko angamba mba jerentsika an-tsaina hoe raha sanatriany vava zany ka misy bomba atomika latsaka eto Madagasikara ka hoe ny zavatra rehetra natao tamin'ny Republika voalohany no potehany dia tsisy ninona tavela eto, vitsy kely zany ny zavatra tavela eto zay. Nisy moa ny olana ara-politika tamin'ny taona 2017 na tonga ny antoko PSD voaongana moa ny teny mahazatra teo amin'ny fitondrana. Rehefa niala teo amin'ny fitondrana dia zany hoe nievaeva kely fa rehefa tonga zany ny deuxième république dia hoe tsisy antoko afaka miasa eto Madagasikara afa-tsy ny ao anatin'ny andry inona moa zany le mandatezana miaraka tolom-pihavontana. Dia mazava ho azy fa azo lazaina hoe maty zay. Ka raha manontany ianao ahoana ny fahasalamana dia mbola mitsangana amin'ny maty izy amin'izao fotoana izao. Dia tamin'ny 1991 reny taorianany ny atao hoe discours de la Bolle ny filoha Mitterrand tany en France zany no nahatonga ny teto Madagasikara nanokatra ihany koa ny fahafahana ho an'ny antoko rehetra hiasa ny multipartisme zany. Dia tamin'iny koa zany no karazany hoe ny fo ny antoko PSD mbola tsy dia matanjaka izy Madame Rufine Tsiranana no nitondra azy tamin'izay fotoana izay paix à son âme. Latsaka ho fidiana ho filoham-pirenena koa izy niaraka tamin'ny nahalany an'ny filoha Zafy Albert reny. Efa tradition atao amin'ny antoko PSD zany le vehivavy mandray andraikitra hatrany amin'ny toerana ambony indrindra eto amin'ny Republika. Dia taorianan'izay moa
nisy ny congrès nahalany ny Eliana Bezaza tamin'ny taona 1970 nahalany io secrétaire national ny antoko PSD de tena miezaka mamoaka hoe inona ny vina hatrany am-piandohana zay zavatra tsara satria be da be manko ny fanaratsiana natao tamin'ny antoko PSD azo zany hoe tena hoe ny vonona mba tsy hoeny tsony ao anatin'ny tantara na ny antoko PSD na ny président Tsiranana zay nisy voizina mihitsy zay zavatra zay de za zany tena miezaka mamoaka n'le zavatra tsara zay nataon'ny président Tsiranana sy le vina zay tena tsara nipetraka teto nampiadan'olona nataony antoko PSD ka zay zany no antony nanaovako politika. Dia aiza ho aiza aloha zany toerana misy ny PSD amin'izao vanim-potoana iainantsika izao zany satria misy mpanohatra anareo aiza ny toerana misy anareo manoloana izany. Zay mbola tsy nanao déclaration hatramin'ny androany hoe mpanohatra satria ilaina atao amin'ny congrès koa aloha zany zavatra zany ka ny congrès-nay nataonay farany mbola tsy nanao an'izany. Nenay zany de mijoro mandinika manaraka mamakafaka ny zavatra misy eto amin'ny firenena na niezaka mihitsy tao anatin'ny 100 andro tsy nanohitra tsy niteny fa tena hoe manome chance zany an'le fitondrana hoe tsy moramora mitondra firenena ka oka mba tsy anakina fa efa mi-mandat tsika zao efa mihoatra ny 100 andro lavitra be de ataoko fa efa tsy tokony anao an'izany tsony fa tsy manampy ny fitondrana zay zany mbola mihevitra hoe kianina zay tokony kianina mba hanatsarana zavatra zay zany ny positionnay am'izao fotoana zao. Resaka ihany atao teo madame Eliana Bezaza hoe efa culture ny ao anatin'ny antoko PSD zany hoe vehivavy mirotsaka filohan'ny repoblika izany dia amin'izay indrindra ny fantaniako ianao efa nirotsaka filohan'ny repoblika Madagasikara tamin'ny fifidianana farany teo ianao vehivavy raha ny salanisa maneran-tany dia mbola 100% zany vehivavy efa tena hoe misehatra mitondra zany firenena zany 10% ny vehivavy maneran-tany no hoe efa mitondra amin'izao fotoana izao. Ny fantaniako anankiroa no antaniko mahakasika an'izay voalohany inona natonga anao nisafidy anao politika amaha-vehivavy anao satria mbola vitsy anisa vehivavy tena samy rotsaka amin'ny sehatra ray io raha ny eto amin'ny firenena afrikana eny fa na maneran-tany ary eto Madagasikara moa indrindrandrindra inona natonga izay safidy zay hoe andeha hanao politika fantaniana faharoa manaraka an'izay inona natonga n'le faresen-dahatra hoe ilatsaka filoham-pirenena mihitsy zay tena faratapony zay andraikitra zay raha eto amin'ny firenena no resahana manokana. Hoe inona natonga nanao politika moa efa nazavaiko teo ihany ny ampahany hoe mety toizana kely hoe za zany tao anatin'ny fahazazako ny aina teto Madagasikara nandeha nianatra de naheno foana n'le lafiratsiny ny repoblika voalohany de ohatran'ny lasa naturel be amiko zany hoe repoblika voalohany zany zavatra ratsy angambany zany zay zavatra nivolena ka nivoizina de tao amin'ny tokantrano koa tao an-trano zany tao amin'ny ray aman-dreny tsy mba niresaka betsaka mikasika an'izany satria rehefa lehibe avy mahatsapa hoe traumatisé zany le ray aman-dreny koa tamin'ny resaka 1972 de nandray nanao safidy zany zareo hoe oka ny lasa hoan'ny lasa de tsy resahana fa ialana fa mandeha eo aloha ny hoavy ihany no banjinina de zay ngamba natonga andry zareo tsy de niresaka loatra n'le fitondrana première république zay zany tsy mahalala mihitsy ka rehefa tonga ny taona 10 teo zany nisy an'le hoe centenaire ny Philibert Tsiranana raha ohatra ka mbola velo izy de 100 taona tamin'izay fotoana zay de amin'ny mahazafikeliny za manko zany zafikeliny zany hoe zanaky ny zanany vavy matoa amin'ny mahazafikeliny de nieritreritra kosa hoe le dadabeko ve olona fantatra de avela andeha am'izao fotsiny zany centenaire zany de nanao organisation hoe niantso an'zareo le kangasisana namborana ny vahoaka rehetra zay mbola hoe manana lien am'izany première république zany de nisy célébration be da be natao tamin'izany fotoana zany de teo nahatsapako hoe maninona reto olona reto mbola attaché mbola tia be an'le première république nefa le première république lazaina foana any amin'ny tantara any an-tsekoliny
ligne roa fotsiny 26 juin indépendance hoe filibertirana de tsisy ankoatran'izay de niezaka zany ny karoka zavatra hoe inona moa zany première république zany de ny zavatra tsapako zany a tsy misy ninona hitako teto Madagasikara mandeha na any amin'ny archive nationale na any amin'ny ministère tena ny karoka fa misy mihitsy zany politika manafina ny zavatra misy ohatra hoe mandeha le archive misy an'le tiroir reny de mandeha par date de eo mandeha 1960 tonga de mitsambikina ty 1975 zany foana ny zava-misy dikan'izany misy nanatsoka de teo zany avy natsapa hoe misy volonté te anafina ny zavatra tena nisy tamin'io fotoana io fa maninona de nanjary curiosité de rehefa le bebe moa nandeha tany ampita de tany avao tena nahita document mampalahelo fa vazany manoratra azy de rehefa nahita document teo any nahita hoe Andriamanitro zany république voalohany zany ane ka raha ohatra ka nitoy tsy fankahitana ny fiadanantsika teto e tsisy fahantrano ohatran'izao ane zany ny zavatra hitako de metezanareo amin'ny toerako za le zafikely zany nanao an'le recherche de ataoko inona zany information azoko zany teo zany tsy politika mihitsy ny formation fa commercial za nanao HEC zavatra hafa be mihitsy zany tokony nataoko fa lasa entiny eritreritra hoe tsy possible hipetraka amin'izao fa tsy maintsy ampahafantariko ny malagasy ty zavatra ty satria ny malagasy mijaly ka raha ohatra ka tsisy raha zany tsy anao azy de tsisy olona anao azy zay aloha mikasika an'le hoe maninona ianao niditra politika de tsy politika ny fiheverana azy tamin'ny voalohany fa hoe fampahafantarana mba manatsarana ny olona mitondra tsy nieritreritra hitondra zany mihitsy na de kely fa mandeha tsy kelikely io le izy miditra am'le tontolo ny Madagasikara am'izay iny zany niditra am'le fahalalana ny zavatra taloha de voatery zany ianao tsy maintsy miditra politika ary tsapako mihitsy ny fa tsy possible ampidirina amin'ny politikan'olona zany ty politikany kibony dadabe tsiranany ty raha tiana atao amin'ny tena tokony anaovana azy fa tsy maintsy fitondrana mankatoan'io no manao azy fa raha ohatra ka olona efa mitondra ny politika ny sarotra be de zay tsy hoe fantatr'olona tsy hoe tian'olona tsy hoe malaza fa zay no nahatonga ana resy lahatra hoe midira fa na tsy lany ianao de mba mampafantatra nyty zavatra ty io zany mba hoe fitaovana entiko ampahafantarina fa misy ny politika azo atao eto Madagasikara efa natao taloha nampiadana ny vahoaka malagasy ary mbola azo averina indray mandeha zay no nahatonga ana niditra hoe nilatsaka ho filoham-pirenena manoloana izany indrindra ramatoa Helena Bezaza ianao vehivavy rem-pianakaviana ahoana mba fandrindranao ny asanao marem-pianakaviananao sy mampanao politika fa betsaka ireo vehivavy izay mijery antsika amin'izao fotoan'izao ny liana amin'izany zavatra izany eny ohatrany hoe manambony anay mpanao politika ihany zany satria za mahita hoe ny vehivavy malagasy de champion du monde mpanao politika mbola hoe asany zany fa raha ohatra hoe mivarotra légume eny Anosy sarotra ane zany mifoha amin'ny firmaraina mandeha tongotra manenjika taxi be milolo ina entana tondra mibaby zanaka za aloha de tena respect manao bravo amin'ny vehivavy malagasy amin'ny ankapobeny ka ataoko fa tsy de sarotra be ane zany manao politika zany fa ny vehivavy no efa manana an'izany any anaty hoe tsy afaka hoe namen'Andriamanitra atodo mitovy amin'ny lehilahy zany le vehivavy afaka ampiasainy amin'ny fanatsarana ny fiarahamonina afaka ampiasainy amin'ny fanatsarana ny tokantranony ka ny vehivavy zany hitako hoe manana tombony amin'ny fahaizana politika satria politika daholo na ny ao tokantranonao aza hoe raha tsy ampiasainao ny politika hoe ahoana ny ataoko mba tsy ampirenireny an'ity vadiko ty mba tsy hatonga azy hijangajanga mba hatonga azy hitondra volan-trano politika daholo zany fa politika ambonin'ny tany ka za mahita hoe tsika vehivavy tena manana tombony satria miaina concrètement an'le zavatra iainany vahoaka malagasy ka
hitako hoe raha ohatra ka tiana zany le zavatra raha mahaliana de tsy de manano sarotra fa organisation ohatrany organisation vehivavy rehetrarehetra miteraka tsy maintsy mikarakara zaza tsy maintsy mampianatra ankizy tsy maintsy milalao mitaiza manoro hevitra de eo anilan'izay tsy maintsy mikarakara ny tokantrano ny vady tsy maintsy mahandro sy nyrehetra tsy ambanin'izany mpanao politika mitovy amin'izany ihany fa tsy hoe zavatra sarotra be akory mba te resaka kely makasika ny zony vehivavy raha fahitandra matoilana be zaza azy inona ny ezaka tokony mbola atao ahafahana manatsara sy manome anjara toerana bebe kokoa sahaza ny vehivavy malagasy raha ho anao manokana ny ezaka atao de ataoko fa ny vehivavy ihany zany tokony manao azy ohatra ny pouvoir ihany io tsisy olona hoe tia ny pouvoir omenanao fa raha ianao no mila pouvoir de anjaranao no maka anazy de ohatran'io koa zany ny vehivavy malagasy mila misongadina izy ihany misongadina mila maneho hoe te hianatra le fianarana le formation zava-dehibe voalohany indrindra zany hoe mila ampianarina mitovy ny vehivavy sy ny lehilahy satria mbola betsaka ny toerana hoe mieritreritra fa ny vehivavy tsy tokony alefana an-tsekoly mbola misy an'izany eto amintsika de zay zany tokony adivana aloha voalohany indrindra fa ny vehivavy ane rehefa mahay zavatra de tombotsoan'ny rehetra vehivavy tsy mba tia tena fa izy moa mitaiza ny lehilahy raha tsy ny vehivavy de zay angamba de mila koa zany conscientisena le vehivavy hoe ianao manana anjara andraikitra lehibe ao anatin'ny fiarahamonina aza manaiky fotsiny hoe tsy maintsy baikony ianao fa anjaranao koa mba mieritreritra hoe za mahay nyzay zavatra mahasoa ny namako ny zanako ny fianakaviako ka rehefa fantako fa mahasoa de ampiariko zay ka zay fomba fitezana izay no tokony atao amin'ny vehivavy tsy fantatro na fanjakana no tokony hanao an'izany na ONG na inona fa tokony hoe miara-mifarimbona zany de ny vehivavy koa manosika ny vehivavy na tsy mitovy antoko na tokony hoe misy firaisana mihitsy zany ny vehivavy na de hoe vehivavy PSD vehivavy team vehivavy mapara rehefa vehivavy tsy maintsy misy zavatra mampiray de zay koa zany solidarité féminine ilaina zay hivadika kely amin'ny lafin-javatra hafa isika amin'ny resaka raharaham-pirenena ny tamin'ny andro ny databe Tsiranana zany da tsy databe anao ny politika ankipo tamin'izany no tena hoe ny aina ny vahoaka malagasy hoe voky ny malagasy amin'izao fotoan'izao ahoana fijerinao an'izay zavatra izay ye le politika ankipo manko zany tanteraka satria nisy ny conscientisation ny vahoaka satria io zany tsy fitondrana irery ihany no manao azy fa matoa io tanteraka de mandohetra ny vahoaka ary nisy tena nandohetra daholo na ny olom-pirenena tsirairay tamin'izay fotoan'izay bon ny vehivavy moa tsy tanatin'izany fa ny lehilahy 20 taona miakatra de nandohetra ka ireo hetra ireo no nahatonga ny hoe possible ny politika sosialy zay nisy tamin'izany fotoan'izany hoe fampianarana maimaim-poana ho an'ny olona mpandohetra ny hatramin'ny droit tsisy an'izany droit fitaovan-tsekoly maimaim-poana daholo ny fahasalamana maimaim-poana raha ohatra ka misy olona marary na aiza misy azy eto Madagasikara tena nisy zany hoe fampandrosoana mirindra na any Bekily io na any Maroantsetra io na aiza de maimaim-poana ny fandehanana any amin'ny dokotera maimaim-poana ny fanafody ary raha sanatrika hoe didina zany hoe misy fandidina zay tsy afaka atao eny toerana de nanana avion daholo ny province de alaina amin'ny avion eo amin'ny chef lieu de province le olona marary zany hoe aterina izy avy any ambanivohitra alaina amin'ny avion de ateriny avion any amin'ny toerana fandidina ankaiky indrindra matetika moa zany Antananarivo satria aty no tena misy ny hôpitaly misy fitaovana tsy misy vola miala am-paosy na sakafo
na fitsaboana ary mitondra olona anankiray garde malade dia misy olona mihitsy manao témoignage amiko hoe zahay 3 volana tany Antananarivo tsy nody raha tsy efa sitrana somatsara fa dia tsy niala vola am-poso zay zany le politika any kibo le politika any kibo koa sakafo ny olona voky tsara satria nandeha tsara ny fambolena nandeha tsara ny resaka toadrano nisy ny atao hoe ina moa politique au ras du sol agriculture au ras du sol zay fanampiny fanjakana ny tantsaha rehetra mba hanaovana toadrano mba naterana ny rano amin'ny toerana ambolena dia tena nandeha tsara be da be ny formation misy ny génie civil misy ny génie militaire miasa daholo dia nisy ny service civique satria tamin'izany fotoana zany nanao safidy mihitsy ny fitondram-panjakana hoe nisy an'le guerre froide manko tamin'izany ny ady mangatsika entre ny soviétique sy ny américaine ka raha ohatra ka andany vola amin'ny fividianana fitaovam-piadina mahery vaika goavana na roplanina zany na sambo satria tsika île nosy dia tsy maintsy miaro tena amin'ny sisy tany dia tena andany vola be fa nanao safidy hoe alao ajanona amin'ny frantsay ny dépense satria izy koa miay an'le océan Indien fa ny volantsika dia ampiasaina amin'ny fampandrosoana zay zany le safidy tamin'izay fotoana zay betsaka ny manakina hoe fiandranam-pirenena zany ahoana dia neny io resaka safidy fiandranam-pirenena tonga ihany io ozy ny président Tsiranana rehefa ny économie ny toe-karena matanjaka ka aleo aloha ny toe-karena no mivoatra hatanjaka fa rehefa matanjaka tsika afaka fanondro ohatran'izao amin'ny mpanjanaka taloha fa raha olona tsy matanjaka dia hitsakitsahany bekobekony tsy afaka aninona dia zay zany le safidy natao tsy roasina ny frantsay fa betsaka ny volantsika lany tany amindry zareo tanatin'ny 80 taona fanjanahantany ka tsy maintsy récupérena satria raha ny fomba filazan'ny président Tsiranana azy tadidiko misy olona nanazava mihitsy hoe vorogno tifirigny lekely tsy arangaranga basy zay zany hoe tsy hoe namantsika koa reo mbola ho tifiriny reo fa tsy arangaranga basy satria mbola betsaka ny zavatra nalainy zareo teto amintsika tsy maintsy averintsika io zay zany le lojikany première république bon dia tsetsatetsa tsy aritra moa iny fa ny tiako lazaina amin'iny dia hoe ny volantsika nampiasaina tany amin'ny fampandrosoana ka hatramin'ny ampahany miaramila aza zay ao anatin'ny service civique dia nandeha namboly mamorona tanàna vaovao zay mihitsy ny politika tanareo rehefa hoe mandeha ambanivohitra nareo dia misy hoe tanambaony zao matetika reny zany tanàna vaovao naorina tamin'ny première république noho ny fambolena dia ny fivelomana mandeha aloha le toerana fambolena amboarina dia zay vao tonga ny colonie ny pionnier mandeha mamboly dia ohatra zay zany le izy dia tena nanana ny ampytsika tsy nanafatra varitsika ary nanondrana tsy nanafatra be da be zany zavatra tsy nafarana satria politika hoe ny zava-misy eto an-toerana no vokarina anaovana industrie dia zay mihitsy ny zavatra natao zay zany le politika ankibo ka raha ohatra ka ampitahana ianao manko manontany hoe aiza ho aiza tsika amin'izay dia tena lavitra be satria simba daholy nanjavona le zavatra nisy tamin'izay fotoan'izay le politika ankibo tamin'izay fotoan'izay na ny fomba azahoana ny vola satria général Ramanantsoa tamin'ny 1973 satria natahotra hoe hisy adimpoko zay nalaza tamin'izany fotoana izany dia mba hikalmena n'le olona menomenina tamin'ny fionganan'ny président Tsiranana dia ny décréteny hoe tsy mandoa rehetra isan-dah intsony ny malagasy dia io nahafaly ny olona tamin'izany fotoana izany ohatran'ny ankizy any ampianarana ara-tenenina hoe tsy tonga ny mpampianatra dia mandindiny ankizy dia ohatran'izay koa zany ny malagasy tamin'izay fotoana izay hoe tsy mandoa hetra ka inona nefa ny setran'izay
nanjavona ny sosialim-bahoaka zao zany tsy misy tsony le zavatra maimaim-poana zay zany raha matoa ilena be zasa efa nitsidianao teo ihany moa lafy ny toe-karena sy ny sosialim-bahoaka raha ny toe-karena amin'izao fotoana nefa tena ratsy efa lavitra be ratsy de ratsy ny toerana misy a Madagasikara zay sosialim-bahoaka zay koa nefa ny io ny tena mampitaraina sy mampimenimenina ny olona ny fiakarany vidim-pianana tsy mety mitsahatra tsony raha ho anao manokana aminareo antoko PSD inona ny tena lesoka goavana mahatonga zao fahantrana lalina iain'ny vahoaka malagasy am'izao vaninandro iainantsika izao inona ny lesoka raha am'izao vaninandro iainantsika zao am'izao fitondrana zao zany a de ohatran'ny tafome ihany a nahita le gouvernement milaza hoe ampidinina ny vidin'ny PPN ka ampidinina amin'ny ahoana président mihitsy ny teny an'iny ao anatin'ny 3 andro ie tadidiko zay de tsy fantatro hoe mety mahay magie angamba ry zareo fa raha ohatra ka ny lojika ny zavatra de tsy possible zany eo a zany manontany tena hoe fa aiza moa ny tanimbarina ambolendry zareo nga be da be ny velaran'ny tanina ambolena nga be da be ny lalana namboarina moana vokatra nga be da be ny tantsaha nanaovana tohadrano sy namena masomboly zay mako za manokana mamboly vary fantatro ny fahorian'ny tantsaha fantatro hatramin'ny hoe fanafody biby lafo tena masomboly tsy azo de zara raha misy ara zany ny tantsaha sasany zay efa zatra mamboly isa-taona tsy mamboly mihitsy de mitady lasa mahantra satria perte le izy efa lasa sarotra be mihitsy ny fambolena ka raha ohatra ka tsy nanao an'izany rehetrarehetra zany de mampatsiaro anany le fable de La Fontaine hoe la cigale et la fourmi le fourmi zany miasa izy le cigale tsy miasa fa nandia foana ka rehefa amin'ny farany zany le nandia de tsy mahazo inona ka zay ny lojika ny zavatra fa le miasa ny maro ka rehefa tsy nataonao le asa fa nandia ny nataonao de eh bien chanter maintenant ozy les fables de zay zany hitako hoe mimandatsika zao de atomboy raha ohatra ka ilaina hoe mba farafaratsiny afaka raina roa taona mba misy vokatra mba zavatra tsara mivoaka am'izay lafin'izay de mba atomboy efa tara loatra fa aleo manao an'izay to zay tsy manao inona atomboy zao eo indrintsika raha matoa Eliana Bezaza ny laza zany ny mpitondra fa hoe tsy nisy navita zavatra mihitsy teto Madagasikara nandritra ny 10 taona fa zareo zany zao ny tena mbola manonitra ny zavatra tsy nataonareo hatramin'izay marina ve zany fitenenana zany tenenina amin'izao fotoana zao zany raha matoa Eliana eo tsy na tena niaina tao anatin'le hoe 10 taona na de hoe mbola hoe tanoranora ihany aza zany ane tsy haiko hoe ohatrany hoe teny zazakely zay ny tena marina avy eo ny fombatsika malagasy tsy tokony manao vavabe fa izy io ane mananjina ane ty tanitsika Madagasikara ty ka raha efa vavabe tsy voahevitra anao voakanao de enjehan'iny vavabe iny ianao zany ny zavatra misy eto raha ohatra ka mahay an'le kolotsaina malagasy fa zany koa moa point d'interrogation raha mahafantatra an'izany fahendrena malagasy zany tsy possible anao vavabe ohatran'izany ka io atomboy koa ny fianarana tsy tara loatra zay raha fa zany fitenenana zany de mezan'olona isan'andro satria nanjary enjehan'le teny natao manko contraire an'izay no mitohy fa zany hoe tena marina zany le teny fa milafy ratsy ny zavatra sababon-draha rehetrarehetra tsy mitranga tanatin'ny 10 taona de mitranga daholo zany zavatra misy am'izao fotoana zao zavatra tsara fahita baraka rehetrarehetra ny fomba ratsy mbola tsy nataon'ny malagasy ny fahantrana mbola tsy hita de hita daholo am'izao fotoana zao lasa marina amin'ny lafiratsy n'le izy tamin'ny larobia teo zao tamin'ny 15 septambra zany andro ndraisam-pirenena ho an'ny demokrasia manahoana ny fijerinao ny demokrasia eto Madagasikara demokrasia eto Madagasikara misy ihany izy fa ohatrany misy saritsarina satria na za miteny zao aza mbola tsy fantatro zay miandry ana rehefa mivoaka eto
ianao madame Arfine mahalala tsara an'izany ianao tena niaina ny tsy fisiny démocratie le liberté d'expression zay rehetrarehetra nanaraka ny tantaranao ka iteny azy ho misy aloha de mandaingy satria eto azao ato aminareo afaka miteny fa raha makany amin'ny RNM sy TVM mety eo ambaravarana mbola voaray tsara de mety mandeha ny téléphone any amin'ny lehibe satria tsy maintsy maka hevitra any amin'ny lehibe hoe Eliana Bezaza ato de efa eo efa tsy tafakatra any amin'ny étage tsony angambany na satria betsaka ny censure efa fantatra fa zany Eliana Bezaza zany tsy anasoaso ny zavatra tsy manjary zay hita fa ataon'ny fitondrana satria tsy mifanaraka amin'ny eritreritra ny tokony ho ataon'ny fitondrana matetika ny zavatra ataon'ny fitondrana ka tsy maintsy tenenina zany ary miteny an'izany tsy hoe fankahalana akory fa tena hoe anatin'ny hoe famporisihana mba hampanjary ny raharaha satria antsika rehetra Madagasikara zay zany ny fieritreretanay azy zay tsy tian'le fifanalam-barakany izy samy izy eo ihany manao an'io tsy tia makory manao an'io tsy PSD manao an'io fa zay rehefa miteny de manome sosokevitra hoe ataovy an'izao ohatra hoe politikany dadabe Tsirana na le rehetra mba ataovinareo satria ny tsy fanaovantsika an'izany de mahavery atsika fa Eliana Bezaza miteny azy de tsy ho ataon'le fitondrana naoviana zay ne le mampalahelo fa raha ohatra ka mba misy saina mandray le fitondrana de mety sauver ihany ane fa lazaina tady seza reto ka hoana koa moa ny olona manao politika tsy tady seza fa azavaiko eto koa fa le fitadiavana seza am'izao tsy izy fa io zany samy manana ny vinany ka ny vinan'ny fitondrana am'izao hafa ny zavatra teneniny hafa ny zavatra ataony de tsy possible mihitsy hiaraka amin'ny PSD zay manana ny vinany mazava tsara fa raha ohatra ka PSD miditra amin'ny vinan'ny fitondrana zay hitany fa tsy anazy de midika zany hoe fitadiavana seza marina de afaka miteny ny vahoaka hoe seza fotsiny ilainy de marina izy amin'izay fotoana zay raha matoa Eliana Bezaza ianao moa avy any Mahajanga ary vao tamin'ny herinandro mihitsy ianao no tonga teto Antananarivo de mba rarotana kely ny fantaniana mahakasika ny Mahajanga iny satria ianao vahiny afany manahoana ny lalana any zao ny lalana hoe raha malala fa io mampiaina ny toe-karena amin'ny firenena satria io ny ahafahany vokatra mivezivezy io ihany koa ny ahafahany olona mifamezivezy eto amin'ny tany sy ny fanjakana manahoana ny endriky ny lalana mampitohy an'iny lalam-pirenena fahefatra Mahajanga sy Antananarivo iny amin'izao fotoana iresantsika izao niova be aloha le lalana nisy fotoana zany manao 7 heures de temps amin'ny tomobile zao efa tsy latsaky ny 10 heures de temps satria be lavaka be de mety asimba tomobile raha ohatra ka mandeha mafy ary mitombo isan'andro ny lavaka ka ny atahorako zany hoe raha tonga ny fahavaratra io de mety ho isy fitapahana satria tena tsy misy entretien mihitsy zay zany tena mampalahelo manahoana mety ho fiatraikan'izay misy moa le fomba fiteny tany aloha tany raha tsahiritsika ny lalana tsy fina ny lalana tsy azo hohanina ahoana mety ho fiatraikan'izay lalana meratsy zay ry ho anareo manokana any amin'ny faritra Mahajanga iny mampalahelo hoe misy fotoana marina anisan'izay kanefa ne voapirofo fa ny lalana azo hohanina satria inona no hohaninao eo raha tsy handeha amin'ny lalana ka nytapahana zao ny lalana tamin'iny confinement iny de tsy nijaly daholo moa tsika mianakavy tsy avy amin'ny aratsy ny lalana fa noho ny lalana tsisy fa mitovy an'izay ihany raha ohatra ka mitohy io tsy fikarakarana lalana io tsy fantatro mihitsy hoe inona ny ataon'le ministera misahana an'izay resaka travaux publics zay fa tsy ninona na ny cantonnement fanapahana ahitra ny amin'ny sisin-dalana amin'izay hita tsara ny tournant mba tsy hisy ny accident reny aza tsy misy de tsy fantatro fa mampiasa zaza angamba le ministère ny travaux publics satria zaza daholo zazakely roa na telo taona hatramin'ny fito taona no hitako miasa lalana any eran'ny Madagasikara zay zareo ny manototra lavaka de mangataka reny angamba ny tena piasan'ny travaux publics
hoe mampiasa zaza tsy ampitaona zany miasa lalana ho any mifaritra ho any mahajanga ihany tsika raha matoa Eliana Bezaza fa any mifaritra Sofia zany ianao moa any ianao tena hoe any tena hoe ny avinao manahoana mifandre-pahalemana any amin'iny toerana iny amin'izao fotoana satria na ny gouverneur any aminareo fa miteny hoe manjaka mifandre-pahalemana aty amin'izao eny e gouverneur moa zany noho n'izy nitendre ny filoham-pirenena dia tsy maintsy manao maka bon point dia normal izy raha miteny an'izany satria izy zany sady le gouverneur koa gendarme teo aloha efa avy izy moa le nanambotra ny tokanono tany atsimo sy ny karazany dia ataony hoe nazy mihitsy zany io resaka fandriam-pahalemana io fa zao tsika mbola eto Madagasikara mbola tsy tonga ny Miami tsika aloha amin'izao fotoan'izao fa mbola eto Madagasikara ka ataoko fa eran'ny Madagasikara dia mitovy ihany raha mbola zao fahantrana be zao no misy dia tsy possible hoe hisy hoe tsara ny fandriam-pahalemana zany satria zany ohatrany hoe ny focalisena tany amin'ny olona anankiray mpangalatromby le resaka fandriam-pahalemana tany amin'ny faritra Sofia atao hoe Jerson fa tsy zay rery ane nga Jerson rery no dahalo misy ny sintomahery misy karazana tsy fandriam-pahalemana be dia be fa tsy hoe omby ihany dia ny exemple tiany olona any amin'ny faritra tsy mihety iny zany hoe tenenina raha ohatra hoe misy fandriam-pahalemana dia hoe rehefa mandeha rery ny vehivavy avy amin'ny tanàna ray jusqu'à amin'ny tanàna ray dia tsisy olona manabatapa dia misy zany ny fandriam-pahalemana na koa hoe tsisy mangalatra ny voly tsisy mangalatra ny akoho tsisy zay zany misy fandriam-pahalemana mbola tsy tonga amin'izany stady zany tompoko ka tsy marina ny filazana fa hoe efa tena misy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra Sofia satria be da be ny olona tao aorianany misy télé-ravavy moa zany na enonany ny resaky ny gouverneur iny be da be ny olona tezitra ary ny teny taminay tamin'izany fotoana zany hoe fa maninona zay tena tsy afaka ina moa tsy afaka mandeha tongotra amin'ny tanàna kely anankiroa satria matahotra na miampita lalana raha indraindray tsy afaka fa matahotra taxi brosy tsy maintsy mifampiandry fa misy olona manoratoraka vato tsy afaka mandeha rery ny taxi brosy dikan'izany anie mitono aina daholo ny mpandeha rehetrarehetra ny olona rehetra mitono aina ratsy ny sécurité ka tsy marina hoe any amin'ny any Naidrano tsika any amin'ny faritra Sofia antsika zany any Naidrano izay tena toerana misy anareo hoe nisy zany fampanantenana nataon'ny mpitondra fanjakana hoe amin'ny 14 nanomboka tamin'ny 14 oktobra tamin'ny herintaona zany ny teny hoe hanamboatra université ao an-toerana manahoana izy zany efa herintaona tsika izao manahoana izay fampanantenana mipetraka fampanantenana ohatra ny fampanantenana rehetra ihany ie zay dia anisan'ny falifaly tamin'izy iny satria hoe mba mendrika mba ho intellectuel ihany koa ny zanakay avy ao Naidrano nisy ny fanaovana ina moa fondation dia nisy nampiakarina kely ny rindrina fa mbola vo 2 herinandro zao nandalo teo dia ny ahitra zao lava toy izay le rindrina nampiakarina zany ny zava-misy ary tsy nahita olona miasa mihitsy ka mety tsy magaga satria za koa ane tamin'iny fotoana iny mba nanontany tena ihany hoe budget avy aiza satria zany ane tsy nitsoratra tao anatin'ny LFI na LFR dia niforonina avy aiza le budget zany université zany tsy trano kelikely trano lehibe ka tsy fantatra mihitsy hoe avy aiza zany le budget fa mba anisan'ny faly fotsiny dia tsy nanakina fa rehefa hita zao hoe ohatrany hoe abandonné le zavatra dia voatery tsy maintsy mametraka fanontaniana sady zao koa hoe ny université zay efa misy aza efa tena mijaly efa nahitana fatina mpianatra firy naratra firy noho ny bourse tsisy ny mpampianatra tsy voaloha ny mpiasan'ny université ny atao hoe asa paty moa izay manao grève any Majunga hita fa manao grève isanandro tena marary ny université dia ahoana le miracle andeha hanamboarana université zay mbola tsy misy na dia hoe anaovana trano fotsiny dia ahoana ny ampandehanana azy zay zany dia araka le lazainao so de lasa
promesse ohatran'ny promesse rehetrarehetra, c'est-à-dire promesse d'ivrogne zay le izy fa asiana réserve ihany sao de mahay magie zany le fitondrana ka misy vola tsy fantatro ambadimbadika ao de tsika zany nivasoko eto milaza azy tsisy vola nefa izy misy karaha may an'izany re avoay avoay mba ho hitanay ao anatin'izay promesse zay any fampanantenana nisy ny fampanantenana ao Mahajanga miteraka resabe moa makasika an'io gymnase io eo ihany koa ny raharaha TCM ao Mahajanga, ny tennis club de Mahajanga. Ianao efa hita maneho hevitra eto Seroa makasika an'izy io fa afaka mbazarainao aminay inona ny tena tsindry misy makasika le TCM ary makaiza aiza ho aiza zao ny fampanantenana makasika an'io gymnase ao Mahajanga zay fandravana io. Izy io moa zany tena alahelo be anay ny nandravana ny gymnase tamin'ny fotoanan'ny propagande ny ben'ny tanàna de nilatsaka tany ny filoham-pirenena nanao an'le promesse ny gymnase hoe anamboarako gymnase lehibe ianareo lehibe noho ny zao de falifaly izany ve tsy hafaly fa ny zavatra tsy niteneniny ary tsy ny fanarahana de hoe ke le gymnase nareo io arodana de eo ihany no anamboarana azy zay zany tsy ny fanarahana zay ny hevitra hoe sady efa manana ray mbola anana roa efa misy koa ne namboariny filora-jaona ary mampianina fa magaga fa rehefa tonga teo amin'ny fitondrana zany ny fitondrana ankehitriny de natao ohatrany tsy misy nefa zavatra misy ary vita tsara de manana roa amin'iny de mbola anana telo hafa ndray zay zany ny espoir anay tamin'izay ka akory ny alahelonay rehefa ny gymnase zay namboariny dadabe Tsiranana tamin'ny qualité faran'izay tsara mbola le natevina be ary io zany vakoka tao Mahajanga satria tapitra tao daholo ny zanaky Mahajanga nanao basket tao passe de fil tao ambadika tao nanao fanatanjahantena ary omnisport na hand na volley na hatramin'ny gymnastique sport de combat be da be de tapotapoka teo zany tsy nisy efa gagagaga aloha zay fa hoe bon manorina vaovao zany de rehefa nanorina vaovao de miandro zany zay hoe gymnase de tsy omby io fa alaina indray ny ampahany terrain ny stade de football zay stade international ka rehefa nalaina ny ampahany de lasa tsy international intsony satria misy norme arahana zany reny stade reny tsy azo lalaovina fotsiny de iza le décisionnaire tsy fantatray iza marina maka an'le décision fa misy olona zany ao maka décision ary tena tout puissant satria zay zavatra teneniny de tsy maintsy arahana de alaina koa le tennis de zay moa tsy nalalan'iny fa nisy terrain de tennis naorina izay nalaina ihany koa tamin'ny ampahany stade de alaina koa ny arabe de amazahay poniny Mahajanga zany de ohatrany tsy mety aminay fa zavatra tokony hoe farafaharatsiny mba conseil communal mba miresaka mba maka décision anefa rehefa antanina ny conseil communal tsisy décision niraisana de ty tanànanay ty ve zany zay tia nanaovana azy fa iza le olona manao an'ity zay zany le izy de nipotra ihany ane le olona fa lazaina fa hoe puissant be zany ary tsy refesy mandidy de nitsangana kosa zany ny olona vitsivitsy satria eo moa le raha matahora de tsy mahasamitsangana ny ankamaroan'ny olona fa nyzay mahasa zany no niaraka de nanao déclaration hoe aza atao ohatran'izao satria tsy fantatra hoe atraiza ny fetra zay ataondry zareo ve de mety daholo manina mbola alainy koa io lycée io de mety koa de nitsangana kosa hoe tsy mety zao fa indrindra moa na eno an'le lalana io lalana io zany mba hialana amin'ny embouteillage isan'andro satria be da be ny sekoly eo be da be ny sekoly manodidina an'io de na privé na public eo zao ny lycée Philibert Tsiranana na ny Sainte Jeanne d'Arc ny FJKM Nicoletta be da be mihitsy malalany Mahajanga de io zany mba hialana an'le embouteillage isan'andro rehefa tonga ny firavan'ny mpianatra de embouteillage karaha tsisy an'iny lalana iny de angamba efa tokony vita ny sakafo mbola eo ihany ny mpianatra irava io koa zany no hialana rehefa
misy matso ny 26 juin reny de tapahana ny lalana aty amin'ny hôtel de ville de iny zany mba azo iarivana rehefa misy match de foot lehibe any amin'ny stade de tapahana koa ny lalan'ny stade de iny koa zany azo iarivana ary indrindra rehefa avy any amin'ny tapany atsinanany Mahajanga iny raha ohatra ka hoe andeha amin'ny hôpitaly akaiky indrindra de tsy maintsy mandalo amin'iny makany amin'ny 11e ka zany rehetra zany de lalana miasa tena miasa ny vahoaka ny Mahajanga de maninona le intérêt ny vahoaka ny Mahajanga no vonona satria misy intérêt ny olona tsy fantatra ity amin'ny resaka stade ary rehefa nahita zay hoe tany Tomasina ny ravana koa ny stade de rehefa natao izy natao gymnase fa misy intérêt privé ohatra hoe misy centre commercial de zany ve ifanarahana de tsy mety amin'ny sainay le izy ka farafaratsiny tokony mba mifampiresaka mba mifampiera fa tsisy an'izany de eo koa zany le tennis zany tsy tokony nidirana akory fa hita hoe malahelo mpanao tennis ary mitaraina mihitsy aty aminay na eno an'le déclaration anay be da be ny olona manao tennis nitaraina taty aminay hoe zay manohana anareo fa ny terrain de tennis nay ane titré borné de amidy fotsiny am'izao amin'ny intérêt privé de zay nanamboarana terrain de tennis zay tsy norme ny refiny zany ary zany hita rehefa mandalo eo ianao satria amoron-dalana be tonga de hita hoe raha vao miemotremotra kely de midona amin'ny rindrina ny mpilalao tennis zay le izy ka potika zany le taranja tennis ao Mahajanga satria taloha zany io terrain de tennis io no afaka nanaovana championnat de zao de tsy mety satria terrain sasany misy eo tena hoe anatina enceinte privée daholo na ny any amin'ny miaramila na ny any amin'ny plateau des tombes io rery no mba hoe ampivoatanana anatina enceinte azo lazany hoe public de io zany nyresahanay ihany koa de nanakinanay kely moa zany le zareo mpitondra le club hoe tsy tokony hidiran'ny mpanao politika sy ny sisa de zay natonga anay namaly nanao droit de réponse hoe fa iza moa ianareo no tsy azo tenenina anga io ny vidiny volanareo io tennis io nareo ne mpitarika fikambanana fa tsy hoe tompony so la nareo mpitarika fikambanana zay natao hiaro ohatran'ny anak'Andriamaso ny fananany fikambananareo indray no andrabiraby an'le fananana sanatria ka hivarotra any amin'ny privé fa tsy mangarahara le zavatra zay no mahatonga ny olona menimenina ary zay eo anatin'izany zay zany ohatrohatry zay zany fandeha ny resaka iny fa mbola miandry ny fitondrana koa tokony mba miteny hoe iza moa ny tena miay an'io commune sa filoham-pirenena direct sa iza fa zay zanaky Mahajanga zany tsy mahalala mihitsy na ny plan nisy plan ngeza be teo anoloany le gymnase amboarina fa tsisy resaka hoe akalalana zany de zao tsy ohatsony le plan de zay tiana atao zany ka zay zany mampimenimenina anay io io aloha de tsy any Mahajanga ihany ke tratran'io fa beta be eto Madagasikara betsaka mifimenomenomana zany le tsisy mifampiresahana fa tonga de manao tsindrio falahy fotsiny zany ny fanjakana ny fantaniana farany apetraka hoe nisy mifanovana gouvernement vao tsy ela korin'izay ary tena ohatra mabe menimenina misy voandroany nanao tendrenao ministra nanomitra-pialana ao mahabe resaka koa ahoana fijerinao an'izay Ramatoa Eliana Abezaza mampalahelo aloha le fitondrana zany tsy manan'olona zay ny fahitako azy raha manan'olona ny fitondrana de tsy olana akory zany fametrahana ministra zany satria tonga de fantatra hoe misy ny l'homme ou la femme qu'il faut à la place qu'il faut fa ifampitediavana mihitsy de tsy fantatra mihitsy zay lojika fa mety ary le olona ohatran'le ministra anankiray nametra-pialana Bonera be iny nefa iny zany tena hoe hitako hoe manana an'le fahaizana manokana amin'le zavatra nitendre anazy iny mihitsy ary nanaovako bravo de iny ndray zany no niala mampalahelo le izy mampalahelo ho an'ny Madagasikara le izy de ny olona lasa vao tonga le gouvernement
de ohatrany hoe zareo samby zareo ao anatiny any mifanenjika amina dossier privé resaka tsy favoaka masoandro zany a no mivoaka isaky ny na io détournement na resaka sanatry resaka zany resaka makorela resaka zao zavatra tena tsy favoaka masoandro de mampalahelo fa lasa gouvernement de baraka le izy farany de ohatrany tsy masinteny tsony amin'ny vahoaka fa vao mihetsika zany de tonga de zavatra hafa ny ao anatin'ny lohan'ny vahoaka hoe reto indray le zareo tsy mahay miaina mialatsiny amindry zareo fa tsy zany manao an'izany tsy eliana bezaza akory fa zay le feo heninay ka ampitanay ka mila manao ezaka bery zareo na tsy fantatro fa zavatra hita aloha de tsy misy firaisankina de atao ahoana moa rehefa ny zavatra voalohany ataonao de ifamely ankarona ohatran'ny valala de nefa n'zany gouvernement zany zavatra tokony ho isy asa mirindra hitatsika zao le ministre ny industrie commerce nanao tournée de manana eritreritra tsara zany izy ampiena ny vidin-javatra ijeriny fa io anie tsisy zavatra vita raha tsy hoe asa mirindra ny gouvernement taray manontolo tsy maintsy miaraka amin'ny resaka transport tsy maintsy miaraka amin'ny resaka social tsy maintsy be da be zany nefa tsy hita be ihany hoe olona tsy ohatrany hoe olona tsy afaka mifampiresaka izy samizy de any ka le filoha zany de lozany manao oeraoera koa izy manao tournée ary de miazakazaka hoe tany a Diego le vahoaka manaraka azy fa ny zavatra nandrasana taminy de inona ny solution ny secrène ohatra secrène tsy nahazo karama tanatin'ny firovolana ary tsy magaga raha tsy mahazo karama satria le asa tsisy no ninona satria efa tsy manara-penitra intsony ny fitaovana amin'ny secrène efa antitra de lasa misy concurrence tsika ny Maurice de raha ohatra ka tsy tonga zany le sambo na sambo-panjony io na sambo inona manao carénage ao amin'ny secrène de mazava ho azy fa tsy misy vola secrène zay ny zavatra ilana solution hoe hitady partenariat ve sa hitady vola ve anolonany le fitaovana zay zany ny tianay hoeno fa tsy zany fa zavatra ohatrany maivana be oeraoera fa tsy olona tsy amaolana zany ny tena marina ka zay le valiny fanontaniana raha matoa Elena Bezaza makafaka politika anao ianao ihany koa nefa olo-pirenena zao tsika efa mihoatra ny bilan mi-mandat efa mihoatra ny atsasana zany zao ny fepotona naissance zao fitondrana amin'izao betsaka ireo fampanantenana velorano natao tamin'ny andro ny fampelezakevitra raha saina manome note ianao amin'izao bilan mi-mandat efa mihoatra ho ia teo firy mety note omenao an'izao fanjakana amin'izao fotoana izao tsy mahazo moyenne aloha tsy teny note fa zay fotsiny tsy mahazo moyenne satria zany le bilan tokony amin'ny mandat zany mba efa hita soratra hoe niena ny fahantrana niena ny fahantrana raha ohatra ka maridrefy azo ampiasaina de le velorano satria misy velorano 3 zay na tonga ny vahoaka ny fidy ny filoham-pirenena satria mahafinaritra daholo ny zavatra misoratra ao anatin'le velorano ka le zavatra nefa ohatrany tsisy marina fa ronono antavy zay ny tena marina ohatra fotsiny raha tsy laza fa tsy le velorano fahatelo milaza hoe ady amin'ny kolikoly sy fitsarana tsy mitanila vo omaly de omaly nisy olona vadin'olona ao anatin'ny gouvernement ny tifotr'olona tamina basy mahery vaika arme de guerre zay tsy tokony akory ho ananany tsy fantatro hoe amin'ny fomba hoana no ananana an'izany olona tsotra tsy afaka manana an'izany ary ny préfet ny Antananarivo de nanamafy fa tena nisy le basy ary tena nisy le fitifirana ka hatramin'izao tsika miteny zao mbola tsy henoko hoe ny gadra zany olona zany mbola tsy henoko hoe nesorina tamin'ny gouvernement ny vadin'le olona anefany le olona avy any aminay Majunga le tamin'ny minina teo
mbola voniditra de efa nitsoahana satria misy dossier izay dossier efa madio dossier efa nendrikendrehana azy fa de efa nitsoahana de io zany misy 2 poids 2 mesures de ny zavatra eny hoe mitsangatsangana eny amoron-dranomasina le olona sy ny vadiny de hatramintsika am'teny zao mbola tsisy fandraisana andraikitra mihitsy ny raisiny na premier ministre zay malaky be tam'kany le olona anankiray le ministre anankiray ary mbola tsisy koa tamin'ny filoham-pirenena ka eto de manao antsoavo kely amin'ny filoham-pirenena miteny hoe arakaraky ny fandraisanao andraikitra amin'ny zavatra ohatran'ireny ny tena ijereny vahoaka anao ka itsarananao amin'ny 2023 raha ohatra ka mbola anao an'izany ianao ka raha tsisy andraikitra raisina reny zavatra mamoa fady manala baraka ny gouvernement sy ny fitondrana ray manontolo reny de asa fotsiny fa sode ny baraka foana no anjaka de zany tsy manampy amin'ny ady amin'ny fantrahana tsy manampy amin'ny ady amin'ny kolikoly de zay malagasy zany de eo ihany ny eo izy itansomena la clouse mon père 2023 ho ianao teo madame Eliana Bezasa fa mety mbola ilatsaka filoham-pirenena amin'ny fifidianana manaraka eo zay foana manko ny manitikitika rehefa amin'ny émission ohatran'izao tsy maintsy tonga foana le fanontaniana fa Eliana Bezasa mitarika antoko azy tsy maintsy miomana foana ilatsaka na manahoana na manahoana raha tsy zany tsy mitarika antoko fa mitarika fikambanana na zavatra hafa fa le hoe tena filatsahana de mbola hoisy zany ny jeu d'alliance mais indraindray mety hoe manoan'olona satria tsy tsara hoe olona enina amin'ny 30 ohatran'le farany teo fa lasa miparitaka ny vato tsy mbola tsy fantatra zany rehetrarehetra zany ka tsy afaka miteny ary amin'ny farany koa de ny mpikatroka PSD ny manao ny investiture mbola misy ny congrès zany afatarana hoe andatsaka ny filohany ve ny mpikatroka sa anoana olona ka mbola tsy afaka mamaly an'izany fanontaniana zany eto tena feno de feno zay fanambarana nataony Eliana Bezasa zay popolo Zafimaheva fa ngambany teny farany nasaina ataonao satria efa mandeha de mandeha fotoanantsika hoe inona mba afatra ho ataonao any vahoaka eto Madagasikara tsy teny tsony hoe vehivavy tanora fa ho an'ny vahoaka malagasy rehetra mihitsy ny antoko PSD amin'izao fotoana zao tena andalam-pandiniana hoe ny fifanovana rafitra eto Madagasikara satria tena hita fa latsaka de latsaka zany ny faritra ary rehefa miteny faritra tsy le lazaintsika isan'andro hoe côtier merina tsy de zay loatra fa rehefa miala ny Antananarivo renivohitra amiko de faritra satria reny daholo no mitovitovy fari-piainana eto Antananarivo renivohitra ihany sy amin'ny renivoho iparitany sasantsasany no mba hita hoe misy olona mba ambonimbony fari-piainana na izany raha mbola resiny Antananarivo renivohitra be fa raha vao miala eto ianao ka ho an'ny Mahitsy ho an'ny Anjozoro be ho an'ny Ankazo be tena mitovy amin'ny toerana mahantra rehetrarehetra ka zay zany aleo tenenina tsara zany satria entin'olona amin'ny adipoko foana mankotsika hoe côtier merina nefa le merina ny province n'Antananarivo rehetra ny merina nefa tena victime le zava-misy fa marina aloha fa hoe merina sasantsasany misy sokajin'olona zany tena mitondra an'io politika maloto mampahantra vahoaka io fa zadino fa misy côtier koa anatin'io ka efa tsy tokony antsony zany le resaka fa ny 20 isanjaton'ny malagasy de mijaly ny any amin'ny faritra zay zany tena izy ka efa tsy mety intsony hoe ny politika ny Madagasikara baikony ny fohy be ny fitondram-panjakana ireriany satria tena miteraka fampijaliana ho an'ny Madagasikara manontolo ka zay de mahita hoe betsaka ny famitahana amin'ny resaka rafitra dada Betsiranana tamin'ny 1962 de tena niady tamin'ny frantsay satria ny frantsay manana an'izany rafitra centralisation zany de tamin'ny colonisation zany mbola centralisé be Madagasikara
dadabe tsiranina zay lazaina fa sarobakolo ny frantsay anefa no niady nampiditra lalàna atao hoe 62076 tamin'ny 29 septembre 1962 ny décentralisation budgétaire de izy zany tsy nanao resabe fa tena nitsangana teo amin'ny frantsay zay mbola tena niaraka tamintsika tamin'izay fotoan'izay laza hoe tsy mety aminay ty centralisation ataonareo ty fa tsy mampandroso tsisy fampandrosona mirindra toerana ray ihany mandroso fa ny toerana rehetra tsy mandroso de nampidiriny zay zavatra zay ny zavatra mahagaga rehefa nanongana azy tamin'ny 1972 ny malagasy satria noho ny tsy fitiavana an'le fifandraisana be loatra amin'ny frantsay de ry zareo indray no namerina an'le système ny frantsay le efa tsy nampandroso tamin'ny alalan'ny ordonnance 73014 sy 73015 recentralisation budgétaire ka io zany io ordonnance io zany no loharanony fahantrana ny loharanony kolikoly ny loharanony solelaka eto Madagasikara zany hoe io zany tena nitondra ny fahantrana rehetra sy ny système ny kolikoly rehetra satria voatery misolelaka daholo manko le mpitondrany amin'ny faritra fa vola rehetrarehetra aty amin'ny foibe ny fitondram-panjakana izy manao redistribution de rehefa manao an'izany izy tsy rariny anaovany azy fa amin'izay tiany de io zany rehefa tateoriana indray zany tsika efa mahantra be ohatran'izao satria tsy mitovy ny sasany ary maty mosary ny sasany ary ny fahantrana rehetra avy any aminy any amin'ny province Diego la vanille zany any avy any ny café ny cacao avy any azahoantsika vola be amin'ny fanondranana nefa inona ny zavatra mba tamberimbidy atao any ny pêche crevette avy any Majunga inona ny mba tamberimbidy atao any mba misy fandrosoana avy any ambanivohitra tsy misy ny vahoaka na ny sekoly na ny fomba fampianarana tena latsaka ambany satria tsy vitan'le fitondrana foibe no manao an'izany fampandrosoana mirindra izany ka mbola nisoratana indray tato anatin'ny lalam-panorenana ny décentralisation fa hypocrisie ihany io fiatsaram-belatsihy satria tsy naverina ny ordonnance hoe mahatonga ny redécentralisation budgétaire de mody asina hoe gouverneur nefa tendrena fa tsy fidina de ny vola 2 milliards d'ariary zay kely aloha izy raha oharina amina tsisy dikany zany de ny filoham-pirenena no mandray ny décision zany tsisy resaka débat ny amin'ny assemblée na inona fa hoe filoham-pirenena fotsiny décidé fa zay izy mahibe hoe de mitovy daholo mitovy daholo aminy zany ny faritra rehetra ka zay tsy d'accord amin'io izy amin'io zany any amin'le faritra misy gouverneur koa tsy mba misy akory organe délibérant fa le gouverneur ihany zany maso mandidy mpanjaka kely amin'izay tiany anaovana azy ka raha tsy ampy io vola io de za mahatoky fa tsy maintsy ny mpandraraha indray no poretina ao anatin'izay de lasa ratsy indray zany ny tontolo ny fandrarahana sens contraire ny zavatra eritreretina daholo ny zavatra mitranga ka zay zany tena miteny hoe alao manao rafitra hafa mihitsiny alao ialana ty état unitaire ty satria famitana sy fiatsaram-belatsihy foana isanandro de tsika rehetra zao vao mafy fa alao manao ny rafitra fédéral zay tena lazaina mialoha fa tsy rafitra fédéraly le atao ampitahorana rehefa misy olona tokony hoe président iongana ohatra zay foana atsika manko nampitahorana tamin'izany de lasa ratsy amintsika le rafitra fédéral satria nisy zavatra ratsy be fandroasana foko amin'ny toerana ray fifampirafesana samy malagasy ka tena alavirintsika lavitra rombiny folobongo zay any avaratra any bongo moa zany tanety zany zavatra zany fa tsy zay le izy fa rafitra fédéraly ara économique zany hoe mba hahatonga ny olona ao anatin'ny faritra misy azy mba handray andraikitra ara économique mba hahatonga ny asa misy mba hahatonga ny tantsavo akarakara mba hahatonga ny lalana vita
mba hatonga ny administration hoe ny malagasy rehetra tsy voatery andeha any Antananarivo foana rehefa anao zavatra na anao passeport na anao taratasy ny société na anao taratasy ny inona moa ny mpanjono ny olona rehetrarehetra manao taratasy zany tsy maintsy aty ny inona moa zany tantsambo malagasy mitaraina be amin'izany zavatra zany satria zavatra tokony vita any amin'ny faritra tamin'ny APMF taloha voatery mandeha aty foana zany ny aty Antananarivo de fahavoazana na ny olona tsirairay lany vola satria dépense daholo zany fahavoazana koa ny fanjakana voatery mandefa missionnaire foana mena mandeha mission ordre de mission de vola be foana ny lany amin'izay fotoana zany de nefa ny résultat zéro mbola zéro ny résultat ka raha ohatra ka iaraha manaiky fa ny fampandrosoana mirindra isam-paritra no ilaina de zay no solution zay resaka fédéral zay satria tena mankaleo raha izao no mitoya sanatry ny vava tsy fandripahalemana foana no setriny de isika malagasy ifampirahafeto ka zay koa mety ahatonga atsika mba tsy fampirafy satria io ty politika amin'ny Madagasikara ty zany fahitako azy misy sokajin'olona mihitsiny manodina volant zay tsy fantatra ny misy azy fa zareo ao zany no ny zavatra tsy mety ataony tsy manjary ny zavatra ataony zareo ao no mamboly an'io adimpoko io ka rehefa miresaka zany zay hoe rafitra fédéral tsy maintsy voaka indray ato ambadika ato hoe tsy fitiavana meriny zao hoe adimpoko anefa inona anefany tsy hatanteraka an'le exploitation totale ny Madagasikara zay tiany atao sy ny fanondranana ny volamena isan-karazany satria amin'izay fotoana zay voaro ny ao amin'ny toerana misy azy ny harem-pirenena rehetrarehetra malahelo anie ny olona amin'ny resaka minina fa ny rehefa ny gasy no miexploite azy de gadrana tsisy dikany nefany rehefa ny olona mangalatra mandeha hélicoptère mihitsy maka ohatra volamena ny abetsika zany misy maka amin'ny hélicoptère de tsy fantatra hoe aiza ny andianany de any Afrique du Sud ny olona no migadra fa tsy aty Madagasikara satria mitondra volamena tsokosoko ka za de miinvité atsika mba tsy ho latsaka ao anatin'ny aratony zany resaka adimpoko zany fa tsika malagasy tompoko tsy mba misy adimpoko zany tsika tsy miady fa excitena ny olona ty Antananarivo hoe nareo tsy tiany côtier excitena ny côtier hoe ny olona Antananarivo inana nareo fotsiny anefany samby olona mitady ny zavatra mety ho an'ny tenany tsisy olona mifanao ninina fa olona samy mitady sy hitady ho an'ny taranany de zay excitation zay zany le mampiady hoe ve zany tonga de fa ka zay zany de tena hoe tsika vahoaka malagasy aza mba miditra amin'izany fa oka le rafitra mampety ny fitadiavantsika no atao marana fandarantsika raha mato Eliana Bezaza makasitraka indrindra nanao eky ho vahiny fandarana sahila zao am'izao zomaly zao makasitraka ihany koa tamin'ny fasahinao naneo hevitra sy fijoroanao amin'ny lazany tena zava-misy marina hita raha fa betsaka ny raha matahora am'izao atao an'izay samaneo hevitra makasika ny raharaham-pirenena eto Madagasikara makasitraka tompoko ary manantena mbola iverenanao amin'ny andro manaraka izay andalovanao eto Antananarivo indray eto ihany koa dia makasitraka antsika ny tokantrano izay nanaraka ny fandarana tsy tapaka ary mame fotoana antsika zay anaraka ny sandarana sahila zao amin'ny alarobia iarana amin'ny Clémence Raririna sy Lili Rafarala de afatra farany ho an'ny hetsika zay ataon'ny tanorantsika Madagasikara rapide ho any amin'ny akona bypass zay anatsanantsika rehetra manomboka amin'ny 10 izy io ary tsy mitary tsy mifarana raha tsy any amin'ny Enonora Arivo de manasa antsika rehetra ho tonga maro hanatrika an'izay hetsika ny tanorantsika Madagasikara izay makasitraka ihany koa ny ao amin'ny lafiny teknika veloma tompoko